Izany makasika iziny fanotanterahana androany teny amin'ny trano malalaka ny tetim-pivoarana teny Anositeny ny atrikasa fanaovana irony karazana tombana makasika ny vola izay nampiasain'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana teto Madagasikara. Raha ny sahala anisan'ny Madagasikara no jerena dia nahazo telo tamin'ny efatra Madagasikara tao anatin'ireo ezaka natao. Ny revue de la performance du portefeuille des fitaovana iray ahafahan'ny gouvernemanta sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana manao tombana sy miara-mijery amin'ny fomba tsy mitanina ny fahombiazan'ny fitantanan'ny vola noentin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny 12 volana farany. Amin'ny ankapobeny dia nahafapo ny vokatra na salanisa 3 amin'ny 4 na 3/4 i Madagasikara raha ny fanamariana noentin'ny solitena maritry ny badda eto Madagasikara. Anisan'ny fanakianana noentiny kosa ny fahatarany fandoavana ny RPI ohatra ka nitondran'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola fanazavana ny mahatonga izany fahatarana izany. Le trosangambany sy tena zay fa hoe RPI ny resahany le hoe vola tokony hoarotsakitsika zany amin'ny anjara Madagasikara fanatanterahana ny projet maro samihafa ireny satria ireny misy an'le atao itsika hoe fond de contrepartie. Ny antony ireny indraindray au niveau na projet sasasasany tsy voadéterminé tsara ny montant inscrit au niveau ny budget zany. Zany hoe l'évaluation zany misy hoe ataontsika hoe misy lesika dia mety hoe kely kokoa ny inscrit any amin'ny budget par rapport amin'ny tena hoe besoin le projet. Fa ny anankiray ihany marina fa tena misy hoe mety hoe ikasika mihitsy any hoe mety hoe problème de trésorerie dia amin'izay fotoana izay moa zay ny resahako teo izy hoe raha mahakasika indrindra ny exécution projet ny resahana tokony ho atao izay azo atao rehetra mba tsy hisiny ny olana sahala amin'izay fa manjary manelingely ny fandehanan'ny projet zay satria projet nge natao hoe ahafahana miala amina situation anankiray amina situation tsaratsara kokoa. Noho zany tokony atao zay ialana amin'ireny problème maro samihafa ireny mba ahafahana mandroso fa raha tsy zany tsy hita amin'ny maha-projet amin'ny projet. Efa mitsangana au niveau ministère ny finance sy ny budget amin'izao fotoana izao misy unité anankiray izay tsy andraikitra fa tsy suivi des projets. Ny antony dia tsotra ihany mba ahafahana manara-maso akaiky an'ireny projet financier ny bailleur de fonds maro samihafa ireny satria vola averiny ireny ny ankabeazany ary volam-bahoaka ny dikan'izay. Noho zany arahana akaiky ireny fanatanterahana amin'ny projet ireny mba ahazo marina ny tanjona kendrena amin'ny fanatanterahana azy. Ny atrikasa izay notanterahana androany moa dia natao anitsina ny mety ho lesika ary ibandinana ny hoavy. Ny sosikevitra sy fehi-kevitra izay nivoaka dia natao anamafisana ny fahombiazan'ny fitantanan'ireo tetikasa fa tsy ny banky vola eto Madagasikara ho amin'ny hoavy.